Ahoana marina, mbola anaiky ity fampanantenana pokaty ity foana ve ny vahoaka malagasy? Raha any amin'ny tany mandroso sy mandala ny demokrasia, dia tena misy tokoa ilay tamberinandraikitra, ka mijery ary mitsara ireo mpitondra na olom-boafidy ny vahoaka. Tena mandrefy ny asa vitan'ireo mpitondra sy izay fampanantenana natao azy ireo ny vahoaka mpifidy. Noho izany, dia izy ireo izay tsapany vahoaka fa tsy mahavita ny asany izay nampanantenainy, dia voadaka tsy ho voafidy intsony. Ny eto amintsika dia tsy vitany hoe tsy misy demokrasia, fa tsy misy ihany koa ny tamberinandraikitra. Fanaovana raha matahora ireo vahoaka izay efa mba mahatsiaro tena, fa tsy mandeha amin'ny lalana tokony izorany intsony ny firenena no betsaka, ka matahotra mafy ny aneho hevitra na anao hetsika maneho izany no misy. Tsy misy fahalalana izay lazaina fa arovany lalam-pandrenana, fa ny didy jadona no ezahana petraka eto amin'ny firenena. Manjaka ihany koa ny akamakama, ka na dia ny fampiarana ny lalàna aza dia misy ny fahasamihafana. Tsy azo enjehina ary arovana fatratra rehefa piray atokony na naman'ireo mpitondra. Ny lalàna dia tsy miatra ho an'ireo sokajin'olona ireo. Ireo mpanohitra na ireo olon-tsotra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana indray, dia tsy misy atakandro fa tonga dia samborina avetrany ary maro ireo efa nigadra. Vao tamin'iny farany herinandro iny dia niarahana hita ny fisamborana ireo mpitsabo roa, dia ny profesora Oberlin Rakototina sy dokotera Rakotosamanana Jean-Marie teny amin'ny hopitaly Hashira no ampangain'izy ireo fa niraitsy-kombakomba amin'ny fitsoahany Edy Bois de Rose. Arak'izao vaovao izao. Nalefanody ranotanana nandritra ny 27 ny sabotsy 9 oktobra lasa teo ny profesora Oberlin Rakototina sy ny dokotera Rakotosamanana Jean-Marie izay voapanga ho niraitsy-kombakomba tamin'ny fampanjofirana ny Dimamirina na Edy Bois de Rose izay notsaboana tao amin'ny Asiranosy. Natolotra ny fampanoavana androany izy mirahalahy ireo. Tamin'ny 7 ora sasany maraina no fotoana tokony nangalana ambavany azy ireo, saingy nembitra tamin'ny 12 ora izany. Tonga nangamavao ateny anivo ny fitsarana ny fizahay tamin'ny fotoana io, saingy voalaza fa nembitra tamin'ny 2 ora indray ny fotoana ka nambavany azy ireo. Hatramin'ny fotoana nanoratanay anefa tsy mbola noraisin'ny fitsarana ny raharaha raha nambarany mpitsabo iray izay tafaresaka ny telefonina taminay ny hariva teo. Nambarany ihany koa fa mitokana tsy mandray marary sy ireo mpianatra mpitsabo sy mpandidy rehetra amin'izao fotoana izao, ankoatra ireo marary tsy maintsy raisina miatra manainy. Raha ny fantatra moa dia androany talata indray no miverina teny amin'ny fitsarana ireo voapanga. Mipetraka eto ny fanontaniana hoe anjaran'ny dokotera mpitsabo ve no mpiandry ireo gadra izay tsaboina eny amin'ny hopitaly? Aiza ireo mpiandry fonja izay nofanana manokana momba izany? Ahoana marina ity fanamparam-pahefana tsy misy farany ataon'ny mpitondra ity? Tsy misy anefa ny fampiarana izany lalàna izany. Rehefa ny mpitondra no mandika lalàna velona eto Madagasikara, azo lazaina fa ampanginina mihitsy aza toy ity raharaha fandrahonana sy fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika nataony ny vadin'ny minisitra ny serasera ity. Hoy matsy ny Général Désiré Ramakavelo hoe na tsy mety na iza raha onanao tsy hoe satria manam-boninahitra fa na iza alalana aveza moa nahafahanao mandrahona olona. Na tokony na filoam-pirenena zany ianao tsy tokony andrahona olona. Raha misy zavatra tsy mety tokony fitsarana fa tsy lasa ianao manao mampitahotra satria ianao manana toerana ambony, satria ianao mitondra fitaovam-piadiana satria tsy mety amiko reny tsy mety. Na iza ianao na iza fandrahonana olona zany ny afaka manao fanakianana sy ny mampitandrina dia na ny mpitandriny filaminana na ny fitsarana zay ihany. Ankoatran'izay tsisy manana zohanana an'izany. Azo lazaina tsotra izao fa tsy misy ny fanenjehana ary ninona tsy ampiarina mihitsy ny lalàna. Mangina ho azy ireny raharaha ireny ankehitriny. Misy mihitsy izany ny fampiarana amin'ny tanila ny lalàna eto amintsika. Ambony lalàna ny mpitondra sy ireo namany. Mbola azo leferina foana ve izany? Na ny filoha aza dia efa betsaka ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana nataony, ka mahatonga ny RMDM mitaky ny fialany tamin'ireny fikonan-doha paritra farany ireny. Aiza ireo mpitandro filaminana natao ampiatrany lalàna? Variana amin'ireo fampanantenana pokaty ny mpitondra, ary ireo vahoaka amin'izany dia milentika hatrany any anatin'ny fahantrana lalina. Tsy mivaky loha amin'izany ny mpitondra. Lazaina fa ao anatin'ny velorano ataony ny fahavitantena ara-tsakafo ny malagasy. Efa ho tapitra ity ny 3 taona ny tondrany.
kanefa tsy hita mihitsy ny ezaka ataony mba entina anampiana ny tantsaha malagasy na de eo amin'ny fambolena vary ihany aza. Nisy ny fidangan'ny vidim-piainana ary niakatra be vokatra izany ireo sakafo sentana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny vahaolana hitan'ny fitondrana dia ny fanafarana vary be dia be. Toy izao mantsy no mba teny azo avy amin'ny Andro Rajoelina tany Faradofay farany teo momba ny vary. Zay hoe andrasana vary vokatra afaka ho taona zany fampidinina ny vidim-bary. Taraikinareo ara zany. Mampiteny ny mona mihitsy ary taratry ny tsy fahaizana ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena izany. Aleo ny manafatra vary toy izay manampy ny tantsaha malagasy izay afaka mampiakatra vary ao anatin'ny 3 volana na 4 bolana eo. Izy aza moa efa niteny tany aloha fa tokony Artemisia no tokony ho volena fa tsy vary. Tena fanaovana tsinotsinona ny tantsaha ary azo lazainy fa tsy fanajana ny tantsaha malagasy mihitsy ireny fomba fiteny ny filoha ireny. Sa kosa misy tombotsoany sasany ao amin'ny fanafarana vary avy any ivelany ka ny malagasy lazaina zao atsanga tsy amalorana rehetra izao. Aiza ny biankosy ny samifinina amin'ireny fanafarana entana tsy misy farany ireny? Aiza ny inspection générale mba hijery akaiky ireny fanafarana izay tsy mitondra tombotsoa ho an'ny malagasy akory fa tombotsoa ho an'ireo mpanafatra entana fotsiny? Ko ho gagary ve isika raha toa ka tsy misy mihitsy ny programa mahakasika ny relance économique eto amintsika? Tsy mahamaika ny mpitondra izany ary angamba ihany koa mety tsy de azahoany ireo olombitsy tombotsoa. Zara aza mba tsy samy hetsika ny vahoaka fa matahotra mafy ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana noho ny raha matahora ataon'izy ireo. Ny vahoaka raha teo koa efa badoina sy hitambazana zavatra mahafinaritra izay tsy mamahany olana amin'ny fiainana de tsy samy trotra milaza ny heviny. Ny marina nefa tsy maintsy hipotra foana ary misy fetra ny zavatra rehetra. Ny olana amin'izao tetiky ny mpitondra izao de ampidiriny tsikelikely ny politika azahoan'izy ireo tombotsoa manokana ka variana fotsiny tsy samy teny ny vahoaka. Ny olona sasany moa dia mihevitra fa mbola afaka mandefitra foana raha sanatrehan'izany anefa tonga ny fotoana atongavan'ireo saina dia mety hoe efa tara loatra satria efa tafapetraka daholo ireo fepetra maro samihafa tsy ahafahan'izy ireo mihetsika intsony. Na izany aza dia efa misy ihany ireo manomboka tonga saina satria tsy misy politika fampandrosoana mazava. Tsy misy ihany koa ny mangarahara eo amin'ny fitantanam-bola-panjakana ka manomboka efa hita taratra eo amin'ny grevy maro samihafa ny fahasahiranany ny mpitondra. Tsy izay maika sy mampandroso ny ara-toekarena aingana no katsain'ny mpitondra fa ireo tetikasa izay tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Raha mahita ny fahasimbany ny lalam-pirenena rehetra satria tsy misy ny fikojakojana ary ilaina fanamboarana maika ireny satria tombontsom-bahoaka. Tsy izay na nefa no mahamaika ny fitondrana fa ny fanaovana teleferika eto Antananarivo. Izany de tena hita fa rendrarendra no betsaka. Isamborana vola be izany teleferika izany raha toa ka tokony ho lalam-pirenena no tokony ho maika. Mampiditra firenena amin'ny aitraitra. Raha ny vahaolana eo amin'ny fitohanan'ny fiara eto Antananarivo no hitadiavana vahaolana dia tsy ho teleferika mihitsy no vahaolana maharitra. Raha dinina ihany koa ny any amin'ny firenena mandroso dia tsy fitateram-bahoaka any an-drenivohitra na transport publika mihitsy ny teleferika ary tsy natao vahaolana amin'ny fitohanan'ny fiara. Ny metro na ny train no tena fitaterana maharitra sy saza an'izany renivohitra izany. Ny saran-dalana izay efa navoaka ny fitondrana dia tsy natao ho an'ny daholo be ilay teleferika. Ny saran'ny taxi be aza efa tena tsy zakany akamaroan'ny vahoaka ka hoana no ahafahany mandoa saran-dalana lafo be izany. Ny fanontaniana dia ny hoe iza no mahazo tombotsoa amin'izao fitrosam-bola anaovana io teleferika io? Iza no napiditra ny firenena amin'izao rendrarendra izay tsy lahara-pahamehana izao? Aiza ny biankosy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanaovana contrôle? Ho avela ilentika lalina ve ny firenena vao isaitsangana ireo tompon'andraiki-panjakana ireo? Raha fitiny dia mizotra any amin'ny fametrahana ny jadona ny firenena
ka ny raha matahora ataon'ireo mpitandro ny filaminana no fitaovana ampiasaina amin'izany. Tsy mijanona fa de isan'andro vaky zao ny fampanantenana pokaty atao amin'ny vahoaka, ary tsy mbola ara-pahamehana mahasoa ho an'ny vahoaka no mamaika n'ireo mpitondra, fa nirendrarendra ikatsahany olombitsy tombontso manokana. Ko raha oviana re vao atsiaro tena ny vahoaka e, raha oviana vao mahasa ijoro ireo mpiasam-bahoaka zay mahafantatra fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ity fitantanana ny firenena ity, mbola anaiky ireo fitaka sy ireo fampanantenana pokaty hatrany ve ny vahoaka? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?